zany krismasy zany ihany to dia fitra-pahaterahan'i Jesosy Kristy zany ihany. Aminay zany krismasy zany a dia fifaliana be zany a mba samby handeha am-piangonana daholo a mba mivavaka mangataka fitahiana ho an'ny tanindrazana. Tsisy tsy mahafantatra satria naterahan'ilay mpamonjy Jesosy Kristy teto an-tany tonga izy hamonjy ny olombelona rehetra. Raha ny Jesosy dia mankalaza an'izany ho an'ny izay mankalaza fa ho an'ny tsy mankalaza moa dia ny revirevy sy ny sisany aza no entin'ny mankalaza azy fa samy manany fomba ny tsirairay avy. Andro manokana mihitsy ilay izy dia izay mba hoe miavaka dia manao fety sy ny fety rehetrarehetra. Dia mbo mirary ho amin'ny fianakaviana rehetra ny rano fety-sambatra amin'ny fotoana ity. Na ny fisalama, ny sahiragna, mahantra, na irem-pangataka mba avy ny tompony sahaza azy daholo, marary mba azo fahasalamana, mba irary taona vaovao otsika mianakaby mitongavany 2020. Dia ho an'ny krismasy koa mba hanao krismasy sambatra daholo tsika rehetrarehetra, ny akidy rehetrarehetra. Zay. Gasy rehetrarehetra dia faly miaraban'ireo tratra krismasy dia mirary fety sambatra sy taom-baovao mahafinaritra ho antsika rehetra. Kokoa mirary krismasy sambatra ho antsika malagasy dia taom-baovao sambatra dia mirary fahasalamana dia fahasoavan'Andriamanitra momba antsika rehetrarehetra. Ho an'ny fianakaviana rehetra sy indrindra anadaiko eny Andranomena mazao fahasalamana tsara raha naday a. Vai